samy ho fen'ny fanahy masina ne isika na za zay hitondra ny avatran'Andriamanitra na inareo zay handray zany. Ny ten'Andriamanitra zay akatsika ny afatra ao antsika amin'izao alahady izao dia zay hita ao amin'ny Hebreo toko 2 ka ny 7:10 ka hatramin'ny 7:10 zay efa novonaky tamintsika teo. Raha fitinina zay voalaza ao anatin'izany ten'Andriamanitra zany dia azo ambara hoe mahavonjy ny olona amin'ny endrim-pahoriana rehetra Jesosy Kristy. Mahavonjy ny olona rehetra amin'ny endrim-pahoriana zay mety manjo aminy Jesosy Kristy. Voambolana sy fandretsika ao anatin'ny fanompona ataontsika ny hoe famonjena, voavonjy, novonjena, navotana. Fa novonjena tamin'inona tokoa moa isika? Nafahana amin'inona tokoa moa isika? Ny tsirairay ny mety mamaritra raha mitodika amin'ny tenany hoe za zao ny famonjena ny raisiko na famonjena zay tiako ho raisina. Dia mila vonjy kely fa poritra vola. Sarotra ny fiainana. Mila vonjy fa marary. Fa zay lazaina sy ambara ny mpanoratra ny bokin'ny Hebreo eto dia mazava tsara ary mamaritra tsara sady mahafoaka tsara ny antony sy ny endrim-pamonjena raha isika eo amin'i Jesosy Kristy. Ny voalohany zay lazainy dia ny hoe fanafahana antsika na famonjena antsika hiala amin'ny fiainam-panandevozana no mitahotra ny fahafatesana. Zany hoe ny famonjena zay tian'Andriamanitra omena antsika ary tiany mba ho fantatsika raha teo dia mba ho afaka amin'izany tahotra ny fahafatesana zany izy. Zay andevozina dia mazava tsara fa manao ny sitrapony zay manandevo azy, zay mampanompo azy, ka tsy manam-pahafahana hanao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany an-tsitrapo na ampitiavana na ampifaliana. Raha lazaina amin'ny teny tsotra dia zao hoe ny fiainany manontolo dia anaovany zay mety tsy ho sitrany akory fa anatanterahany zay mampanompo azy. Ary isika olombelona dia rehefa tafiditra sy nampidiry ny Satana na ny devoly tao amin'ny fiainan'ny olombelona ny fahotana tamin'ny fitarihany azy handany sitrapon'Andriamanitra tao amin'ny sahidela zay ilazan'Andriamanitra hoe aza hoaninareo ny voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa amin'ny fotoana zay nahanareo azy dia ho faty tokoa ianareo. Dia hoy ny fitaky ny devoly tsy ho faty ianareo fa hitovy amin'Andriamanitra. Dia nihinana ny voankazo nandrarana azy Adama sy Eva ary nanomboka teo dia tafiditra ny fahotana ary dia nanomboka teo ny aina tamin'ny tahotra ny olombelona. Ary ny fisehoan'izany tahotra ny voalohany indrindra izy zay mifanerasera sy nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra dia natsiaro fa nitanjaka ka menatra dia naninona nandositra sy ny hery n'Andriamanitra. Teraka teo ny tahotra, teraka teo ny fisarahana tamin'Andriamanitra ary dia tonga teo
lasa andevo ny tahotra ny fahafatesana ty olombelona. Tsy saintsony ny ona sy ny seho tamin'Andriamanitra, ka zay atao rehetra dia ady amin'ny fahafatesana. Ary zany ange ny fomba fitenitsika raha misy zazakely na tanora tsy mety mihinan-kanina dia ahoana fitenin'ny ray aman-dreniny? Ho any io raha tsy te ho faty aho. Tsy zay. Fa manino moa raha tenenina hoe velona ianao ka ho any sakafo io. Ary zany avokoa zay atao rehetra. Ho any io fanafadio raha tsy te ho faty aho. Zany hoe tsy ny fiainana no mahery lanja, fa ny tahotra ny fahafatesana no anaovan-javatra. Ary dia zany ny fiainana. Fa Jesosy Kristy dia ambara ny soratra masina eto, fa manafaka atsika amin'izany endrim-piainana andevozin'ny tahotra ny fahafatesana no ny asa ny Satana izany. Ary zany voalaza amin'ny andininy 17 sy ny 18 zao no ambaran'ny ten'Andriamanitra: koa satria mananofo amandra ny zaza dia mba nandray zany koa izy Jesosy mba andringanany amin'ny fahafatesana lay manana ny hery ny fahafatesana dedidevoly, ary mba hanafahany zay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanadevozana no ny tahotra ny fahafatesana. Zany hoe nanaiky andray ny tenany maha olombelona Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy mba hahatonga ny fahafatesana hiatra aminy na ny heriny ota, kanefa dia nandresy zany izy tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty, ka manafaka ny olona amin'izany tahotra ny fahafatesana zany, fa mamindra ny olona ao amin'ny fiainana. Ary zany ry havana no fanomezan-toky sy fanambarana ambaran'ny tenin'Andriamanitra, fa afaka mamonjy atsika amin'izany orooro no ny amin'ny fahafatesana zany, ka mametsika fanantenana Andriamanitra ary mamerina antsika ho amin'ny fiainam-pifaliana, ho amin'ny fiainam-pahafahana, ka afaka manana ny tena fahavelomantsika dia fiainana ao anatin'ny fitiavana zay efa nitiavan'Andriamanitra antsika. Ka Andriamanitra velona ao amin'i Jesosy Kristy zay mitondra ny fiainana no tian'Andriamanitra hibaiko sy anehoantsika ny endrim-pahavelomantsika kristiana. Ary zany ry havana no tiany Jesosy nambara tamin'ny mpianatra tamin'izay voalaza tao amin'ny Marka 10, ny 9:7 sy ny 10. Raha fitinina zay voalaza tao dia mpianatra anankiroa, Jakoba sy Jaona zanak' Zebedio, dia nihevitra fa raha mahazo ny fahefana izy dia afaka manjaka ka miaina ary lavitra zay atao hoe fahafatesana zany, raha zany azantsika lavitry ny fahoriana. Tena angataka izy hoe ny ray aminay mirahalahy mba hatao amin'ny akavianao na amin'ny akavananao rehefa tonga amin'ny voninahitra aonao. Zany natezitra mpianatra 10 zay mitovy fisainana aminy koa hoe nahoana moa nareo ihany no hiaina, fa izay zany dia anino ho faty, tsy hanam-pahefaty. Fampianaran'i Jesosy dia izao, raha any amin'izao tontolo izao izay lehibe aminy no mampanompo azy, fa amin'ny maha kristianina anareo kosa zay atao lehibe aminareo no anome ohatra ahampanompo anareo. Zany hoe ny fanompoana ao amin'ny maha kristianina dia tonga fanolorana fahafaha ho an'ny hafa
na zay lazaintsika hoe manao servisy dia koa namoa zany dia zazo manao izy tompony servisy indray manao ny asa mpanompoana ka tsy lay mpanompo zay tahotra ka tonga toy ny andevo fa lay mpanompo zay efa niraisiny Jesosy ho sakaizany ka mahalala ny sitrapon'ny tompony ka manao zany amitiavana ary zany no endrika lehibe zay ialana amin'ny endrim-panandevozana dia nitahotra ny fahafatesana fa tonga amin'ny fiainana zay manjary sakaizan'Andriamanitra ka manjary manao ny fiainana na ny asa-panompoana ho fizarana fitiavana. Ry havana tsy tsarotsika ny mampiavaka an'izany hoe mpanompo zay toy ny sakaizan'Andriamanitra dia mahalala ny sitrapony ka manao ny asany rehetra sy miseho amin'izay ataony rehetra ho manao ny sitrapony n'Andriamanitra ka fizarana fiainana no mibaiko azy fa tsy tahotra ny fahafatesana na ny tahotra ny amin'ny famaizana fa zay ny ilazantsika azy ka dia manafaka atsika na mamonjy atsika amin'izany endrim-pialam-pandevozana ny tahotra ny fahafatesana zany Jesosy Kristy. Fa faharoa ry havana dia izao Jesosy Kristy koa dia mahavonjy zay rehetra hiara-pahoriana. Zany no ambarany ahy amin'ny andininy 7 fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin'ny fahoriana netiny dia mahavonjy zay alaim-panahy koa izy. Raha lazaina amin'ny dikateny mivantana arabaky teny dia zao koa satria efa niatra tamin'i Jesosy ny endriky ny fahoriana rehetra zay mety niatra tamin'isika olombelona dia mahavonjy olombelona ao anatin'ny fahoriana rehetra izy amin'ny endrim-pahoriana rehetra izy ary oka tsy alay-panahy isika na oka koa za tsy ho diso hevitra isika amin'izay mety fanambarana fa rehefa manaraka an' Jesosy Kristy isika dia tsy ahita fahoriana intsony fampianaran-diso zao fa zay ambaran'ny soatra masina ary ambaran'i Jesosy mazava tsara dia zao raha mbola ety amin'izao tontolo zao isika dia alay-panahy na hiara-pahoriana ary mazava n'izay nambaran'i Jesosy aty amin'izao tontolo zao no ahitantsika fahoriana ahitanareo fahoriana fa saingy Jesosy Kristy dia nitondra zany fahoriana zany tamin'ny fiainany manontolo fahaterahany fotsiny dia efa fahoriana tsy mba tany amin'ny paveo Sainte Fleur raha taiza tany an-tranon'omby niatra tamin'ny anohanana niatra tamin'ny fizahan-toetra raha nalay-panahy tany anefitra izy ary nitondra ny fahoriana faratampony dia ny fahoriana ny an'olomeloka faratampony ny omby teo amin'ny hazo fijaliana fa saingy izao nandresy izany izy ka nitsangako velona nandresy hatramin'ny fahafatesana amin'ny fiainana ka dia afaka matoky isika zay mbola andalo izany na mety hiaran'izany hatramin'ny fahafatesana satria izay ny tohany aty amin'izao tontolo izao no hitanareo fahoriana fa maninona izy matoky za efa nandresy izao tontolo izao afaka mamonjy atsika ary mahavonjy atsika amin'izay endriky ny fahoriana rehetra mety miatra amintsika Jesosy Kristy eny hatramin'ny fahafatesana azy satria afaka mitondra atsika ao amin'ny fiainana malak'izay izy. Raha nangeny ny hevitry ny fanekempinoana nataontsika teo hoe aty amin'izao tontolo izao no tantsika fahoriana kanefa inona no ahafahantsika mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika an' Jesosy Kristy ary zany ny mahatonga ny famaranana ny fanekempinoana iny toy ny vavaka hoe tompo maninona
ampitombony finoanay. Zany hoe ampyoreno tsara ao aminao zahay, ataovy miompiainana aminao zahay, mba handresy sy halala fa afaka manafaka anay amin'ny endrim-paholana rehetra zay mety diavinay ianao. Ary zany no ambarany soratra masina rahateo fa zay mahana ny zanaka no mahana fiainana. Ary ny zanaka raha tonga amin'izao tontolo izao dia hanome fiainana azy tsy kely fa be dia be. Ary zany no endriky ny faomonjena zao omen'Andriamanitra antsika, manafaka antsika amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, ka tsy nitahotra ny fahafatesana intsony ny baiko ny fiainantsika, fa ny fahavelomana ny raisina atao amin'i Jesosy Kristy no mitondra antsika amin'izay rehetra hataontsika rehetra, ka afahantsika miaina tsara. Amin'izao fotoan'izao moa zany dia tsisy resaka fa tsy ty Covid-19 ity, dia efa lasa vaombolana mahazatra ho an'ny rehetra hoe fiseho an'izany aretin'izany ange dia mety miseho amin'ny endrika telo, endrika tsotra. Zany hoe mitondra azy ianao fa tsy maninona dia efa hain'ny ankizy kely porteur sain hony, dia endrika efa miomby kely, forme légère, dia lasa forme critique na grave. Dia rehefa forme critique na grave dia maninona moa? Sepitra. Tsy zany? Sepitra. Zany hoe rehefa sepitra tsy afaka miaina tsara, ka sepitry ny rivotry ny fiainana ny olombelona, sepitry ny rivotry tsy afaka miaina intsony, ka manjary tsy manana intsony fifaliana, tsy afaka mahita intsony zavatra tsara, ary tsy afaka intsony miandrandra fiainana, fa sepitra. Fa amin'izany indrindra no hanomezan'Andriamanitra anao ny alalan'ny finoana azy fiainam-baovao, ary ny finoana zay mampifamatotra anao amin'i Kristy, zany no oksizena mamelona anao ka hitanao fa afaka mahavonjy anao amin'ny endriky ny fahoriana rehetra hatramin'ny fahafatesana Andriamanitra. Andehandeha mba jerentsika zay ambarany soratra masina sy lazain'ny Paoly amin'izany, raha sitrakareo mba jerevina ao amin'ny Romanina 9, Romanina 9 manomboka amin'ny 9:1 ka hatramin'ny 7:30, ka ny 9:1 ka hatramin'ny 7:30 dia hovakiako, fa ny 9:7 ka hatramin'ny 7:30 dia alantsika mamaky. Zao ny vaky ny teny: inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, izy ao natohatra antsika, zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony antsika, hamonjy antsika, zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy mampianakova ny zavatra rehetra. Izy ao nampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra, Andriamanitra no manamarina azy, izy no manameloka. Kristy Jesosy efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty, koa ka mipetraka tanakavan'Andriamanitra ary mifona ao antsika. Izy ao nasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va sa fahantrana sa fanenjena sa misary sa fitanjana sa loza sa sabatra, araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namono anay mirakariva toy ny novonoana no fijery anay. Zany hoe miatra amintsika avokoa reo fahoriana zay miainga amin'izay verina hoe bitika ka amin'izay mety atao hoe fahatampony, dia zay lazainy hoe fahoriana, fahantrana, fanenjena, misary, fitanjana, loza, fahafatesana. Ka inona indray no mbola ambaratsika amin'izany, zay le hoe inona no lazaintsika amin'izany? Mbola manan-kambara ve tsika? Mbola manan-kolazaina ihany ve tsika? Fa zany ny fiainantsika. Fa ny valiteny dia tsotra: raha Andriamanitra no momba antsika dia maninona izy? Izy ao natohatra antsika.
ary dia miaiky izy manomboka amin'ny andiny fa fito amin'ny telopolo andeha raha antsika mamaky kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay teantsika fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely nareo fanapahana na ny zavatra kehitriny na ny zavatra ho avy na ny hery na ny embondy na ny ambany na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao dia maninona tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika izao zany hoe amin'ny faratampony amin'ny fahorianany fahafatesana ka hatramin'izay bitika indrindra dia tsy afaka manaraka atsika tsy afaka mampisaraka atsika amin'Andriamanitra zany noho ny amin'ny Jesosy Kristy fa nanavitra atsika ary raha ny havana ny fiainam-baovao omen'Andriamanitra atsika zany no tian'Andriamanitra ivelomantsika mananatsika miaina tsara ka na toy inona rivo-piainana dia tsy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra intsony zany eny fa na ny fahafatesana azy satria efa noresen'i Kristy zany efa nafindrana ao amin'ny fiainantsika ka mahavonjy atsika amin'ny endrim-pahoriana rehetra Jesosy Kristy aza vela ary ny endriky mpiainam-panadevozana izay nataony devoly mitarika atsika amin'izay fanaontsika rehetra fa ny endriky ny fiainam-panafahana izay efa nomen'Andriamanitra atsika tamin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no ivelomantsika ka dia maneke ho lay mpanompon'Andriamanitra tonga sakaizan'i Jesosy Kristy ka afaka manana na fiainam-pitiavana ka manao ny fiainam-panompoana ampifaliana sy an-tsitrapo ho voninahitra ilay efa namonjy azy dia ny tompony ampahitantsika zany fiainanao amin'ny Kristy zany ka afahantsika tokoa manana fifandraisana feno amin'ilay Andriamanitra velona mba hahatonga antsika tokoa ho tena mpitondra fiainana eo anivon'izao tontolo izao toan'Andriamanitra ireny voninahitra ho amintsika kosa fahafinoan'ny fitiavany amen.